Salama daholo eo andao raha tizantsika ny videontsika amin'ny vokatra vonjy-maika izay navoaka antseny mahakasika ny foronam-bokatry ny valim-pifidianana sombavim-boaka farany teo ka reto manaraka reto ny faritra izay tanisaina amintsika atao anatiny izany valim-pifidianana vonjy-maika izany. Fitovinany Ihorombe, Haotomatsiatra ary Vatovavy. Ireo vokatra azo tamin'ireo faritra ireo no tanisaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne-nantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy sy tawatawata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Atomboka antsika avy ao amin'ny faritry ny fitovinany moa izay filazana ny foronam-bokatra izay ao amin'ny distrikany Ikongo. Mitarika hatreto ny kandida izay natolotry ny Irmara izay nahazo salanisa 87 faingo 470 isanjato. Ravoniarsoa Mariette midika izany fa tsy lany Andriamatoa Razafitriandrofa Jean Brunel izay natolotry ny vonan'ny firaisan-kina no sady efa sombavim-boakan'izy ireo moa izany Razafitriandrofa Jean Brunel izany efa tao anatin'ny 5 taona lasa iny izay sady efa nitana andraikitra lehibe ihany koa teto amin'ny tany sy ny firenena izany Jean Brunel izany. Raha toa ka niara-dalana tamin'ny andro rajoelina izy tany am-piandohana rehefa nidivadiva ifarana ny mandany dia nanapa-kevitra izy hiara-dalana tamin'ireo mpivonan'ny firaisan-kina izay nanao aniny miavatory niaraka tamin'izy teny Rena Solongiaiko iny ka nanomboka teo dia nisaraka tsy misy maratra izy sy ny antoko TGV. Raha salanisa azo ny tao amin'ny distrikany Ikongo aloha dia tena ambany dia ambany tokoa satria 2 faingo 400 fotsiny ny azon'izany Jean Brunel izany. Ka dia mankahery any Jean Brunel sahady amin'izao vokatra vonjy-maika izay navoaka an'seny izao fa raha hoisy ny fiovan'io vokatra io dia ataoko angambany fa tsy hoisy tsony izany hoe hahalany any Jean Brunel izany amin'ity 5 taona manaraka ity. Ao manakara indray mbola ao anatin'ny fitovinana izay hatrany dia mitarika ry zareo Irmara izay nahazo salanisa 50 faingo 270 isanjato Andriamatoa Andrianasolo Nadine. Ao vohipeno indray dia mitarika ry zareo avy ao amin'ny antoko indépendant Soltsiala izay nahazo salanisa 47 faingo 50 isanjato Andriamatoa Razafintsiala Velomanana Solomampiona. Any amin'ny faritry ny Haotomatsiatra indray dia ao amin'ny distrikany Ambalavao no anombohantsika azy. Mitarika ry zareo avy ao amin'ny antoko indépendant Rasoanirina Marceline izay nahazo salanisa 50 faingo 50 isanjato. Ao Ambohimaso indray dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 77 faingo 70 isanjato Ramatoa Rasoamalala Honorine. Ao Fianaratsoa Renivohitra indray dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 70 faingo 780 isanjato Saondrary Malala Marie Michel. Ao Ikialamavony indray dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko indépendant Rakotoniaina Pety izay nahazo salanisa 70 faingo 780 isanjato. Ao Isandra indray dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 40 faingo 470 isanjato Andriamatoa Ralambozafy Raoto Andrianarivo. Ao Lalangina kandidatokana ihany ny azy dia mazava ho azy fa mitarika avy hatrany izany ary nahazo salanisa 100 isanjato izay natolotry ny Irmara moa Andriamatoa Rivotina Richard Jean Bosco. Ao Vohibato mbola ao anatin'izay Haotomatsiatra izay hatrany dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 53 faingo 400 isanjato Ramatoa Razafinjato Aurélie Marie Augustine. Any amin'ny faritry ny Ihorombe indray dia ao amin'ny distrikany Iakora mitarika ry zareo avy amin'ny antoko indépendant Sambo izay nahazo salanisa 40 faingo 400 isanjato. Any Ihosy indray mbola ao anatin'izay Ihorombe izay hatrany dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa
4,7 any Vohibe indray mbola ao anatin'izay horombe zay dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 3,7 Ramatoa Ramananjarasoa Clarisse Eugenie. Ao ifanadina indray any Vitivinany dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Indépendant manantena Hajanirina Dina izay nahazo salanisa 2,5 Ao Mananjary indray dia mitarika ry zareo avy amin'ny vonan'ny Firaisankina nahazo salanisa 2,20 Andriamatoa Mihaja Sarlo na manajera haja moa ny afantaran'ny be sy ny maro azy. Ao Nosivarika mitarika ry zareo avy amin'ny Irmara izay nahazo salanisa 4,4 Ramatoa Mara Volamiranty Dona. Tsara moa mampafantatra fa amin'ireo distrikta rehetra izay voalaza tato anatin'ity video ity dia ny distrikta ny Kongo no tena gisitra indrindra amin'ireo distrikta ireo satria iny Kongo iny no isan'ny tena ratsy lalana no sady azo lazaina fa sahirana dia sahirana ny vahoaka amin'izany distrikta ny Kongo izany. Raha araka n'ireny hitantsika niparitaka tao amin'ny tahozin'eritserasera Facebook ireny dia maro ireo ray aman-dreny any Kongo any efa tsy mahavita mamelona an'izany zanany izany tsony fa dia mipetra-panontaniana mihitsy ity distrikta ny Kongo ity amin'ilay hoe fa dia nahoana loatra no distrikta ny Kongo no lasa gisitra tahaka an'izany. Tsy vitany efa ratsy lalana dia mbola mijaly ihany koa ny vahoaka amin'izany distrikta ny Kongo izany. Eo amin'ny resaka sakafo moa no tena mampanahirana ny vahoaka amin'ity distrikta ny Kongo ity ka dia io zao no tena hitako mampanahirana ny vahoaka ka io aloha zany no tena tokony matimatesana ireo sombavambahoaka mba hitadiavana vahaolana maharitra ary mba ho ampitaina any amin'ny fitoerana faratampony moa izay olana izay mianjady amin'ny distrikta ny Kongo izay mba hialana amin'izay fijaliana ireo vahoaka ara-tsakafo izay fa tena mampalahelo ny vahoaka ny Kongo raha nahita ny nanjo izy ireo tamin'iny fotoanan'ny fahavaratra iny izay tena tsy mahita arapaka mihitsy ny ankamaroan'ny vahoaka ao amin'izany distrikta ny Kongo izany. Teo ihany koa moa ilay savorovoro izay hitantsika tany amin'ny distrikta ny Kongo tamin'ny taona lasa iny moa izay ary izay tena isan'ny nampisara-bazana mihitsy ireo mpanao politika tao an-toerana tao moa izay savorovoro izay nahafatesana olona maromaro tao amin'ny distrikta ny Kongo izany mahakasika an'ilay hoe Jiolahy saty Jiolahy avoay fa tsy avoaka izay nisy ny fampitifirana teo amin'ny mpitandrina filaminana sy ny vahoaka ka dia maro tamin'ireo vahoaka no maty tsy tradrany tamin'izany ary tena mahonena raha nahita an'ireo vahoaka maro be izay nitsirara tamin'ny tany sady tsy basy eny am-pelantanana no tsy inona fa dia tanam-polo ka hiady amina basy iny fa dia maty ireo vahoaka maro be izay tonga nangataka ireo olon-dratsy tany amin'ny zandary mba ho avoaka izay fa tsy namelona hamoaka an'izay moa zandary tamin'izany dia tsy nisy tohony moa iny raharaha iny mandraky teny androany satria mety efa vitan'ireo mpitandrina filaminana koa ny adidy izay tokony ataon'izy ireo manoloana an'ireo olon-dratsy izay nahatonga an'izay olana lehibe tao i Kongo izay fa ataoko fa tsy hitazam-potsiny tamin'izay ny mpitandrina filaminana matoy ny resaka iny ny valina mandraky teny androany. Izay moa ny masaka azona roso tomboko lahy sy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dininy milike ny video antsika ary manasa antsika hatrany hiabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy izay tena matahatagasy. Tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa.